zany zany no solotena ny syndicat ny mpanao mozika malagasy izay resadresaka avy eto amintsika mikasika ny téléthon miarahaba anareo telo lalà tonga soeto amin'ny vaovao an-tsary miarahaba ny mpijery makasitraka mandray faly miarahaba anareo mpijery tompoko teraka zany ka ianareo telo mirahalahy solotena ny mpanao mozika ny syndicat ny mpanao mozika isy téléthon manomboka amin'ny asabotsy izy io nizaka tena ianao secrétaire général manao ahoana ny fandaminana aiza no anaovana azy tiako mareno fa mahafinaritra ny fiarahany salamo zao fotoana zao satria samy manao isika avokoa zany zay olona mihevitra hoe voakasika ny ty tokony fandraisana andraikitra amin'ny ty fanampiana ny avatsika zay trahitry ny vona any atsimo zao fa izahay syndicat ny mpanao mozika malagasy dia mieritreritry koa hoe tokony hoe anao adidy zahay ary manana anjara briky amin'izay zay amina olom-pirenena anay koa zany fa tsy maha-artiste anay ihany ary ny syndicat moa zany tsy voatery hoe hitaky foana fa mba anao adidy amin'ny fiarahamonina sady andalan'izany fihavanana zany ka ny etsika ataonay zany dia amin'ny asabotsy faharoan'ny volana février faharoan'ny volana martsa sy alahady fahatelo volana martsa dia ao amin'ny Coliseum de Madagascar Antsonjombe dia iantsona ny malagasy rehetra tsy ankanavaka dia ifanome tanana anampy an'ireo avatsika trabola ny rivodoza arina dia izy io zany amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ao anatin'ny fiarahana izay misy fanentanana ho afanainy artiste ho afanainy artiste maro manana maizy azy eto Madagasikara zany hoe eo ampidirana zany dia zay foy no arotsaka na vola io na zay voatsinambin'ny tanana na vokatra na fanomezana zany dia mandeha ihany zany ny fanentanana ao miaraka amin'ny fanafanana fotoana zany hoe misy fanafanana fotoana miaraka amin'ireo artiste ataoko hoe maro tsy voatenisa eto Madagasikara manomboka amin'ny firy katra amin'ny firy izay ny ora mba ahafahany aloha amin'izao miditra amin'izao mody izy zany amin'ny valo maraina efa misokatra ny vavahady ny mozika zany manomboka amin'ny sivy ka hatramin'ny enina ora ariva le izy moa zany tantrakitra ny atao eo ampidirana avy eo ambonin'ny sehatra koa asiany arona be zany androtsahantsika na vola io izay izy moa fa nilazainy secrétaire général teo izahay mpanao mozika malagasy zay tratrantso amin'izao ora zao aloha satria vao malialina zahay nidiniky izy ty iry dama maleo indrina Ramamonjy Moizy io Injakatiana iry Jojoby zay rapitso koa mbola ivory zay rapitso zay membre ny syndicat ny mpanao mozika andaminy io ka zay mino fa hoe ny malagasy tia fihavanana tonga daholy zahay mpanao mozika tratrantso eto Antananarivo isoma ao zahay misoma ny magnano rakitry mandrotsaka vola na mitondra fanomezana tonga ihany mandritry ny roa andro ka mandritra ny roa andro izy hoe eto Antananarivo marina hoe ampovoan'ny Madagasikara fa somary lavidavitra ihany ny any Vorano Avaratra ny any Befotaka sy ny any Benenitra ny atsimo any Cap Sainte-Marie ahoana ny any amin'ny faritany izay hoe tena te handray anjara amin'ny fientanam-pondro hoe fanampiana ny havana ny atsimo zao dia ahoana ny fandaminanareo hoe handraisana ny fanomezany avy any amin'ny faritany tena marina fa zao etsika zao dia mahatitio ny fikambanana ny mpanakanto syndicat ny mpanakanto zany zay olona tonga ka amin'ny fanomezana amin'ny anarany tenany fa isorana melo zay nanampy anay teny zao ny fanomezana toerana sy sisa fa ny misy tokoa ny fandraisana anjara ny avy any faritany ka miresaka aminareo zay masivony syndicat ny faritany anjaranareo mihetsiketsika ny faritra dia miaraha miasa amin'izay azonareo iaraha miasa dia mba manatona ny syndicat mpitatika ianareo andeha fanoloetana aty Antananarivo mitodika aminareo Antsiranana Majunga Toamasina fa rehefa voangona ny ianareo miaraka an'izay voangona eto Antananarivo dia zahay mpanakanto mihitsy no any Tuliara
andeha misy convoi andeha zany manao karavanina dia maka ny entana ao Antsirabe, Ambositra, Fianaratsoa, Iosy, ireo zany ny tanàna efatra anaovana fihetsehana ihany koa. Amin'izay mba farafaratsiny mba tena hita ny malagasy mihitsy miara-mientana amin'ny fahavoazana mahakasika ny malagasy. Fantapantatra ve hoe tokotokony rahoviana satria vonjy rano vaky izy ity sady vaky rano an-dakana araka ny nambara tamin'ny fiantohany resadresakintsika tao efa somary ankamiraotra ny any Antsimba tokotokony rahoviana zany ny vinavinanareo hoe daty ivananareo hoe andefasana ny izay voangona izao zay eo mpiantsona androso tena zay any amin'ny faritany zany hikarakara zay zavatra zay evianay fa farafatarany amin'ny herinandro ambony zany no anaterana andreo entan'ireo any amin'ny faritany Pilar. Dia manala roatra ihany koa zany mampaheran'ireo mpiray tanindrazana any amin'ny faritra atsimo sy andrefanosy iny mahery za tompoko omban'Andriamanitra angenareo fa dia ho avy ny fotoana zay fanatrehantsika tava fampaherezana no zazatra mitranga firenena izao. Ambara famtinana sekretera général du syndicat mpanao mozika. Angamba ny fanamafisana ihany hoe vonikava mahatratra moa izy ity. Tsy akanavaka ny malagasy sy vaky volo izay anaovanay antso eto izay mahatsapa tokoa fa tena hoe mpiavana isika malagasy ary mirahina tokoa isika. Dia izay mpanakanto moa zany manana anjara biriky an'izany tsy vitany amin'ny ireo irakafatra ataonay fa dia amin'ny alalan'ny fikarakarana koa zany no ataonay ka dia manentana atsika menakavy io isorana ho iaho ireo zay efa nikarakara manao téléthon hafa fa ny anay ity moa zany araka nilazainy indrina mamonjy teo hoe madiodio ny syndicat ny mpanao mozika malagasy izay sorana ihany koa fitondram-panjakana nanomeny coalition de Madagascar fa dia zay tsy manavaka mihitsy na ny antoko politika na izy fa zay rehefa malagasy izy dia rehefa malala-tanana izy mahatsapa an'izany hoe vonamazo ny avatsika zany dia raisiny an-tanareo. Ia, isaorantsika izy telo ny rahalahy mpikambana ao amin'ny syndicat ny mpanao mozika malagasy Njakatiana Jaojaoby sy Indrina Ramamonjy nitondra izay afatrafatra voarahintsika ny afatrafatra avy amin'ny syndicat ny mpanao mozika malagasy ny hafatra ny antso ny kaika ny antefa amintsika rehetra isaoranareo telo ny rahalahy. Soratoko.